Anio Alahady 12 Jolay taona 2022. Alahady fahadimy manaraka ny Trinité. Natokan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina. Ary mbola ibanjinantsika lohahevitra manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andesika hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Salamo fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ary toizana amin'ny hira fafito ao amin'ny firana Fjkm izany misaora an'Andriamanitra. Rehefa miara-mahita ny salamontsika dia hideran'ny Tompo manao hoe hideran'i Jehovah mifoky rehetra aho, anambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindro, satria lasa niodina ny fahavaloko. Nirepirepy izy ka ringana tsy hoe ho anatrianao, fa efa nitsara ianao ka nanome ahy ny rariny. Mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao, ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy. Ny anarany efa nokosehanao fato mandrakizay tory. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy. Ary izay tanàna efa noravanao dia verina dia ny fahatsiarovana azy aza. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, tompony lanitra sy ny tany ianao. Neto izay miara-misaotra anao no ny amin'ny fitiavanao anay, izay tsy mitsaha mitombo isan'andro isan'andro. Misaotra ny amin'ny fiasanao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Misaotra anao izay satria ny fitiavanao ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo no ahafahanay manantona anao tsy miambahamba ankehitriny. Fantare tokoa fa tsy ho lany ritra ny fahasoavanao, ary ny fahasoavanao no matoy izao anay. Misaotra noho ny amin'ity alahady maraina ity, izay iombonanay midera mame voninahitra anao. Mideranao izay Tompo, fa tsara ianao mandrakizay ny famindraponao. Asandratray ny anaranao satria mpanjaka anay sy Andriamanitra ianao.
taio ary Tompo izao Fanompoam-Pivavahana izao mba ho fanajananao, andraisanay ny teninao, ny famelan-keloka ary ny tsodrano avy aminao. Atreo sy hamasino izay amin'ny alalan'ny fanemasina mba ho tontosa araka ny sitraponao izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ataontsika ny hira 500 ho fangatantsika ny fanahy masina. Ivavaka isika. Raha eo ny teninao no manohana anay tsy ho lavo, ampaherezo araka izany teninao izany izay, ary ampitoereo amin'ny teninao ny dianay mba ho tafapaka eo aminao noho ny amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Aoka ianao omba ny mpamaky, ny mpitondra ny hafatra, ary ampamobe ny teninao ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Jeremia 1:30, andininy 10 hatramin'ny 14. Jeremia 1:30, andininy 10 hatramin'ny 14. Ao amin'ny fanekena vaovao, Luka 7, andininy 12 hatramin'ny 17. Luka 7, andininy 12 hatramin'ny 17. Ary ao amin'ny Galatiana 5, andininy 2 hatramin'ny 9. Galatiana 5, andininy 2 hatramin'ny 9. Rehefa hita izany dia hovakina misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Mianoho ny tenin'i Jehova ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka any lavitrany izany, ka ataovy hoe izay nampelin'ny Israely no hanangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fiandry ny mpiandry ny ondriny. Fa Jehova efa nanavitra an Jakoba, sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy, ka doavy reny ka iopy ao amin'ny avoanan'ny Ziona, dia hitandrozotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehova. Dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'omby ary ny zanak'omby, ary ny fanainy ho toy ny tanimboly fontodrano, ka tsy iamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny Virjiny, mba mizatovy sy ny antitra koa, fa ampodiko fifaliana ny fitomaniny, ka ampiononiko sy ampififaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahiny mpisorona, ary ny oloko ho voko ny zavatsoako o Jehova. Ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy, ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy ankeo aminy, dia naniraka azy akany amin'ny Tompo anao hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary noho ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo, dia nanao hoe, Jaona mpanao batisa ny naneraka anay akaty aminao, anao hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanahy ratsy, sady nampahiratra jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe, mandehana nareo ambarao amin'ny Jaona zao hitanareo sy renareo izao, mahiratra ny jamba
afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Indro, izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory azy Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa pitrosa tsy maintsy mankatolo lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana anao ny hira 994 ho fitsenantsika ny afatry ny Tompo. Ny teny masinao no mampianatra. Mipetraka amin'ny fiangonana. Fahavaka sy kariavana. Misaotra ray malalo ny azahoanay fiangonana miankina eo anilanao amin'ny alalan'ny teknôlôjia tahaka izao. Misaotra ray malalo fa ny tena iderahanay sy ankalazanay ianao dia ny fanafana nataonao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Olona nafahana teo ambany vahoan'ny Satana izahay. Zany tokoa manko ny olona rehetra raha mbola tsy mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, na izy fa izay namindranao fo nafahanao. Ary dia mangataka aminao zay ambarao aminay ny sitraponao mba hitoeranay amin'izany fahafana izany, ary tsy hiverenanay amin'ny fanandevozana mba tsy ho andevo nizaniza na ninninina intsony zahay zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Galatiana 5, Galatiana 5 ny andininy 9 ariavana. Galatiana 5 ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Resaka finoana miasa amin'ny fitiavana, zany mahasoa, zany no ilaina. Finoana miasa amin'ny fitiavana. Tsy misaraka ariavana ny finoana sy ny fitiavana. Tsy possible no ilazana hoe raha anina tena manam-pinoana fa tokony mivavaka izy mba hanana fitiavana. Tsy miexista zany. Ary raha tena fitiavana indray, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana, tsy miexista koa zany raha tsy vokatry ny finoana. Tsy misaraka ireo. Ary
manaitra sady marina teny Lutera mpanitsy fivavahana manao hoe rehefa misaraka ny finoana sy ny fitiavana de finoana maty zay ary fitiavana maty zay tsy misaraka ireo ry havana. Ndeha raha jerentsika ny am'izany hoe finoana miasa amin'ny fitiavana zany ry havanao. Fanontaniana voalohany de hoe inona moa, ahoana moa ny amaritana an'izany finoana zany? Ahoana ny amaritana ny atao hoe finoana? Finoana ry havana, tsy arak'izay heverana azy hoe rehefa tonga aty am-piangonana ohatra de manonona fanekem-pinoana. De hoe ny lahady voalohany fanekem-pinoana voalohany, lahady faharoa fanekem-pinoana faharoa, fahatelo, fahaefatra. Tsy zany. Satria zany fanonoana antsika fanekem-pinoana zany ry havanao. Sady tsy manova ny fiainantsika ety an-tany zany. Tsy mampiditra antsika any an-danitra zany. Tsy zay ny atao hoe finoana, tsy fanambarana fanekem-pinoana. Fa ny atao hoe finoana de tena faran'izay tsotra rehefa ainao ry havanao. Tena hoe fatokiana an Jesosy, confiance tanteraka am' Jesosy. Zany no atao hoe finoana ry havanao. Ny atao hoe finoana, fatokiana an'Andriamanitra zay nahary antsika. Ary nahary antsika izy de mbola hoe miay antsika. Fa tsy hoe nahary antsika izy de navelany mandehandeha antsika. Ny atao hoe finoana de fatokiana an Jesosy Kristy ry havana noho ny asam-panavotana nataony teto amin'ny hazo fijaliana. Raha ny rany aza foinoa, moa tsy foinoa avokoa ave ny zavatra rehetra zay mahasoa, fatokiana. Ary ny finoana de mbola fatokiana ihany koa, fatokiana ny fanamasina. Satria ilay Andriamanitra nahary iny nanangana ho zanaka atao amin'i Jesosy Kristy, ary zana de zanaka aza mbola fantaro tsara ny fahalemeko, de mahatoky ny fanamasina hiasa anatin'izany fahalemeko zany. Zany ve ny finoanao ry havanao? Finoana midika confiance, fatokiana tanteraka an Jesosy ao amin'ny fiainanao. De hozy izy ny soratra masina hoe finoana miasa amin'ny fitiavana. Zany finoana ny faritantsika teo zany de miasa, miteraka fitiavana zany havanao. Tena automatique zany, automatique zany. Ary averina indray, tsy ny fomba mpivavahana, tsy ny religion, fa ny finoana no miteraka fitiavana. Ahoana no hiterahan'ny finoana fitiavana ry havana? Rehefa tena hoe matoky tanteraka an'ilay Andriamanitra telo zay ray tahaka izany ianao, resaka confiance ao aty ry havana, de miasa ny fanamasina. Miasa ny fanamasina ry havana. Miasa maninona ny fanamasina? Miasa mampidina atao-poko, hoe Romanina 5:5, mampidina atao-poko fitiavan'Andriamanitra. Fa izy tsy miasa amin'olona tsy mino e. Mampidina atao-poko izy fitiavan'Andriamanitra. Mahazo roa le fitiavan'Andriamanitra ry havana. Hoe fitiavan'Andriamanitra finony an'izany ny foko tena mahatsiaro, tena tiana mahatsiaro mahalala eo mason'Andriamanitra. Ary mahazo roa le izy faharoa hoe miteraka fitiavako ho an'Andriamanitra. Asan'ny fanamasina zany ry havana. Zay le hoe finoana miasa amin'ny fitiavana, miasa tahaka izay ny fanamasina. Ao amin'ny fanahiko ao amin'ny foko ao. Ary ny fanahy de mampatsiaro ahy isan'andro hoe ianao ange tsy olon'olom-pony fa zanaka nateraky ny rainao any an-danitra ianao e. Manova ny fifandraisako amin'Andriamanitra zany ry havanao.
tsy mpiny fotsiny tsy mpanompo fotsiny a fa hoe tena zanaka tiana ary miasa amin'ny fitiavana le finoana satria le fanamasina ry havana zay asaina irahan'Andriamanitra amin'ny fiainako a mampifanaraka ny sitrapoko amin'ny mazanaka amin'ny sitrapon'ny raiko na hoe manjary lasa sitrapoko ny sitrapon'ny raiko zay le finoana miasa amin'ny fitiavana zay tapany faharoa zay zany de hoe asan'ny fanamasina mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao poko ka mameno ny foko amin'izany a mampatsiaro ao mandrakariva ianao ka sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ary fahatelo hoe mamboly eo poko ny faniriana anao sitrapon'Andriamanitra tsy vitan'ny olona religieuse zany havanao fa ny olona mino ny olona croyant no manao an'izany ary pino izy satria nanapa-kevitra ny atoky tanteraka an'Andriamanitra ary zany ambara zany ry havana rehefa tena diniana mety efa henontsika fa raha ny mariny zany zavatra sarotra amintsika zanaky ny réformation na tsika réformé tsika calviniste zavatra nytezaina antsika de hoe mpandray dekona ray aman-drenitsika de atao batisa fony fahazazotsika zay ara-tsoratra masina de namany hoe fa mino zany tsia ry havanao tsia misy fotoana ianao na iza ianao manapa-kevitra hoe Jesosy ary normalement tokony an'le fotoana andraisana anao mpandray mifanasan'ny tompo ianao manao an'izany Jesosy tena hoe apetrako tanteraka eo am-pelantananao fiainako anjakao tanteraka ary anaovy zay tianao a zay le finoana ry havana rehefa mandinika ny zava-misy isika ry havana de eo amin'ny olona zay mitony tena ho kristianina de tsy hita tokoa zay finoana miasa amin'ny fitiavana zay tsy hoe ny finoana tsy hita tsy hoe ny fitiavana tsy hita fa araka le nanazavain'ny Loterasy teo hoe tsy hita fotsiny zao le izy de le fanontaniana manaraka zany zao de hoe fanahoanara inona mahatonga an'izany a fahafatesan'ny finoana sy fahafatesan'ny fitiavana izany am'izao ry havana tsy de misy tsony fa aka ohatry ny cafetiera elektrika le machine kafe fanaovana kafe zany de misy modelina cafetiera elektrika taloha ao amin'ny vodiny eo a misy karazana fusible ao le fusible io a misaoty io rehefa tratrany surchauffe le machine elektrika fanaovana kafe zay le ohatra ry havana maninona maty le finoana maninona maty le fitiavana raha oharina amin'ny cafetiera elektrika ny fiainantsika ry havana misy fusible misaoty ao satria tratrany surchauffe misy fusible misaoty ao a satria tratrany surchauffe de alefa saratsiana le zavatra mitranga zany hoe tratrany surchauffe le izy zany efa nandeha to efa ela be any zany le kafe ao anatiny zany rehefa jerenao mangotraka fa satria saute le fusible mety tsy hitan'le mpanao kafe le izy saute le fusible efa maty le cafetiera mbola mangotraka le kafe fa iny a rehefa ela ny ela miamangatsika ho azy eo iny ry havanao ohatran'izany fiainan'ny kristianina religieux maro efa ny saute le fusible ny fanahiny nefa nisy mbola manao asana dekona ihany efa ny saute le fusible ny fanahiny fa izy mbola manoratsoratra andin-tsoratra masina ny Facebook ihany efa ny saute le fusible ny fanahiny nefa nisy mbola mihirahira ny lanitra ihany possible tsara mihitsy zany efa ny saute le fusible ny fanahiny fa mbola iny tsara manao hoe finaritra manomboka SMS tahiny tompo mamarany SMS etsetra rehefa farany iny le mangotraka iny mangatsika zay ngeno ahitantsika le kristianina mangatsika raha cafetiera elektrika izy tsy fatany rehefa ny saoty le fusible ry havanao
dinna natao ara eo anatrehan'izany fusible misaoty zany no le surchauffe. Tsotra ny antony mampisaoty an'iny fusible iny ry havana fitiavan'Andriamanitra. Le fusible manko am'le anina elektrika misaoty izy mba tsy rehitra le système elektrika rehetra. De hoe le fusible misaoty eo amintsika de fanairan'Andriamanitra. Misy ota tian'Andriamanitra hisariana ny saintsika. Raha zany de misaoty le fusible le finoana, misaoty le fusible le fitiavana. De mangatsika tanteraka glacé ianao ry havana. Eo anatrehan'izany ary. Raha te hiverina am'le fitiavana ianao, an'le finoana mahavonjy ianao, mandiny tena ary te mibeba. Sika rehetra samy manana ota am'izao ora inotsika ny zao afatra zao, tian'Andriamanitra hisariana saintsika. Ary sika rehetra malagasy de concerné daholo am'ty otany kolokolo ty ry havanao. Tsy ny lalàna no afaka an'io, tsy ny fandrahonana fanaona afaka an'io, tsy ny réforme système juridique no afaka an'io, fa zasy ianao mandiny tena tsirairay hoe tompo misaotra anao ny amin'ny fusible misaoty, misaotra anao ny amin'ny fangatsiahako fa tena hoe tonga saina hoe misy tsy mety tokoa ny amin'ny fifandraisako aminao. De tsotra an'le olona miteny reny intsony ianao hoe any amin'ny fiangonanao na sendra na retoroteny any am-piangonana, hoay tiako be le toroteny teo, tena hiverina amin'ny lahady. Inona ny lahady ahitananao eo? Sokatra amin'ny fiangonana depuis le confinement, anjato ny tato amin'ity fiangonana ity mbola tsy hitako tatao fiangonana ry havanao. Anjatony vitsivitsy maromaro. Pastera, tapa-kevitra am'izay anaraka étude biblique, anaraka cellule, tazanina ianao, tanana amin'ny teninao ianao, tsy ny eo tsy tenao tsy tenao, tsy mametsiny ianao ry havana, fa ambara aminao amin'ny anaran'ny Tompo, mbola misaoty le fusible ny fanahinao, ka tsy hita aminao le finoana miasa amin'ny fitiavana ny Tompo sy ny fitiavana namana. Tsy mena tsiny ianao, fa nasana ianao am'izao minitra zao, mila samy mandiny tena ry havanao. Ozy izy tsika hoe inona raha natao, de fa teo le voalohany beba, zay ny ohatrany hoe fanoloana le fusible. Fa fantatsika tsara ry havana, fa raha atao hoe soloina iny fusible iny, tsy avetrany te mandeha le machine kafe. Le hoe soloina le fusible de tsy maintsy pitsirina le bouton marche arrêt. De eo zany ianao faharoa rehefa nanolo fusible tamin'ny fibebahana de pitsirina le bouton marche de mandeha indray le cafetière électrique ny fiainanao, fanahinao. Ahoana moa zany ny fampiarana hoe ataovy eo amin'ny position marche le café électrique ny fiainanao? Zavatra roa ry havana, zavatra roa faran'izay tsotra ary efa hainao. Voalohany indrindra, manokana fotoana ho an'ny Tompo, manokana fotoana ho an'ny Tompo. Raha ohatra moa ianao hoe tsy miasa de ao an-trano, manokana fotoana bebe kokoa amakiana soratra masina. Fa azo atao tsara koa ny hoe manokana fotoana bebe kokoa an'ny Tompo ny hoe tsy ataoko teny nandalo fotsiny, le teny vakiko tamin'ny mofinaina na tamin'ny mana isan'andro na tamin'le voatsara nafafy maraina iny, hoay nafinaritra, fa tena hoe teny entiko miakompanye aho anatin'ny androko manontolo. Iny teny men'ny Tompo iny ho sainko, ary rehefa sainiko ohatran'izany iny teny iny, lasa fiainako, lasa fanasitranana ny nofoko. Rehefa sainiko ohatran'izany iny, manefia andeha tahaka ny zanaka, manefia andeha amin'ny fatokiana ry havanao. Saina avy aloha hiakompanye anao anatin'ny andro manontolo. Le teny men'ny Tompo anao rehefa maraina ry havana.
ovay koa ry havana manarak'izay, ovay ny hira fiainonao, ovay ny hira fiainonao. Tsy adalan'ny Paoly akory ny miteny hoe fampilazay ianareo amin'ny salamo sy ny firana sy ny tononkira-panahy. Tsy adalana zany ry havanao maka ny fitenitsika. Tanao io hiran'izao tontolo zao io, zay enonao en boucle io, satria hiran'izao tontolo zao tsy avy amin'ny fanahy masina fa avy amin'izao tontolo zao, de mitarika ny fanahinao sy ny fonao sy ny sainao iondrika eto amin'izao tontolo zao e. Tsy fahateren'n-tsaina zany ry havanao, fa toro lalana menan'ny olona zay hoe te hametraka ny bouton an'ny kafe elektrika ny fiainany eo en position na marche, atokan'ny fotoana ampitomboiny fotoana atokana ho an'ny tompo a, sainy teny a, raha ty hira en boucle ianao zao, aoka salama, firana, tononkira-panahy. Ary efa zany no ataonao de ho atarian'ny tompo lalana ianao e. Ny am'izay mbola tiany ataonao bebe kokoa am'izany famerenana ny bouton fiainanao amin'ny marche zany. Rehefa zany no ataonao ahafaly azy zany de anoranao izy hoe zao zao ndray. Rehefa zany no ataonao de izy hoe ianao zanako a, tiako ianao raha mba hoe manandrana zany hoe manokana fotoana ho azy zany hifady hanina, hivavaka bebe kokoa, ananana fiombonana bebe kokoa amiko. Zay ry havana, ampitomboya ny fotoana atokanao a ho an'ny tompo e. Faharoa farany, ho an'ny olona zay manao ny bouton ny fiainany a ho amin'ny marche, de hoe ataovy sérieux ny vavaka, ataovy sérieux ny vavaka. Ny olona zay nandray au sérieux ny tenin'Andriamanitra araka le tenenina antsika azy teo, de ao misy fampitandremana, misy teny fampanantenana. Ny olona nandray an'izany au sérieux ry havana, automatika manao au sérieux, mandray au sérieux ny vavaka. Zay le fandeha, ataovy sérieux ny vavaka raha te hiverina am'izany hoe finoana miasa amin'ny fitiavana zany ianao ry havanao. Ohatra volamena ry havana ao amin'ny soratra masonao ny ohatra Jakoba ao amin'ny Genesis 3:30-9 ao, tolona tamin'ny Jakoba Andriamanitra de ny tolona tamin'Andriamanitra Jakoba, de noho ny andeha Andriamanitra, lehilahy moa le entina ohatran'ny nanana endrika lehilahy Andriamanitra tamin'izay, de ozy izy Jakoba tamin'Andriamanitra hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy mitay aho. Zany ny toe-tsaina, toe-panahin'ny olona hoe mandray au sérieux ny vavaka. Misy teny fampanantenana ao, fampanantenana fitahiana ao, tsy amelako ianao, tsy amelako ianao e raha tsy mitay aho. Ary tsika rehetra ry havanao, sika rehetra mila mitombo am'izany fandraisana au sérieux ny vavaka zany. Taka ny nandraisan'le lehilahy teraka jamba tamin'ny perikiopa tamin'ny herinandro teo, au sérieux ny teny fampanantenan'i Jesosy mba fampahiratana azy. Ny rahan'izy ho ary amin'ny farehany Siloam, hoy ny fitenenana, voaterina hamakivaky ny tanàna ray manontolo izy vao tonga tany Siloam, satria ny raisina au sérieux teny fampanantenana. Ohatra anankiray, le vehivavy nandeha raha 12 taona, ahiliky ny fiarahamonina ry havana, ny olona marary mandeha raha zany, satria ambaran'ny soratra masina tao amin'ny testamenta atao hoe maloto a ka tsy afaka miaroaro. Tsy ahoan'inony zany, vakivakiny le folona le vahoaka teo anilan'i Jesosy, satria nitady famonjena izy. Raisy au sérieux ry havana ny tenin'Andriamanitra, raisy au sérieux ny vavaka e. De ho hitanao fa tena en position na marche spirituelle
ny fiainanao e. Misaotra ny tompo isika ry havana ny amin'ny nampianarany antsika mazava e, zavatra andrasany antsika isika izay andalana ho any an-danitra teny mba hananantsika n'izany hoe finoana miasa amin'ny fitiavana zany angataon'ny fanahy masina hitarika ianao amin'ny marina rehetra ary hiasa aminao na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka n'izany finoana miasa amin'ny fitiavana zany. Ho aminao fahasoavan'ny tompo ary ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotranao indrindra izay ray masino fa mbola tianao izahay ary izany mbola tsy tsaranao miteny aminay, miresaka aminay. Misaotra ny amin'ny hafatra izay nampitondrainao, ny amin'ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Fa rehefa mandinika ny fiainanay izay tokoa tompo dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay eo anatrianao. Ndeto izay tompo manantona anao, miaiky fa tsy nanana fahatokiana tanteraka an' Jesosy Kristy tompo, ka izany mahatonga anay manana tebiteby sy aia miatrika ny fiainanay. Ndeto izay tompo miaiky eo anatrianao fa ny finoana izay heverinay nananay dia tsy niteraka fitiavana izany, ary ny fitiavana nananay izay neverinay dia tsy mba niteraka finoana izany. Kanefa ianao milaza marimarina fa tsy afa-misaraka ireo. Mifona aminao izay tompo, mangataka feno ny fanahy masina izay mba hanadio anay, hitaridalana anay ho amin'ny marina, hifikiranay aminao. Inonay fa zanakao Andriamanitra tokoa izay, ka raha zanakao izay dia manao ny sitraponao, ary ny sitraponao no sitraponay. Izany tompo dia mifona aminao ihany koa izay, fa tsy mba nanao ny sitraponao izay, fa izay heverinay ho metimety amin'ny fiainanay irery ihany no notanterahanay. Ndeto izay miaiky ihany koa tompo fa variana amin'ny fomba mpivavahana izay, na melanja izay mety ho fombafomba izay fa tsy amin'ny finoananao. Avoty izay, avoty amin'ny ota izay mbola mangejana izay. Tompo Andriamanitra io, manana fahavonona ihany koa izay mba hanokana fotoana, hanokana fotoana ho amin'ny famakiana ny soratra masina, mba hanao ny fivavahana amina ho matotra. Fa hatramin'izay dia noraisinay ho zava-poana ihany zany. Mibebaka eo anatrianao izay tompo, mandiny tena. Fa fantatray fa rehefa manantona anao izay dia afaka manadio anay ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny iran' Jesosy Kristy tompo. Raisinay amin'ny finoana tanteraka ny famelan-keloka izay atolotra ao amin'ny mpanotany bebaka, fa fantatray fa tsy manao tsinotsinona izay torotoro fo tokoa ianao. Dia isaoranay ianao ny amin'izany tompo, omemboninahitra ianao ny amin'izany. Reheto ary izay mivavaka ho anay tsiraray avy izao tompo, izay miara-matanteraka izao Fanompoam-Pivavahana izao. Ianao Andriamanitra no angatahanay tompo, amenay ny finoana matanjaka, ahafahanay mity ny hafa, mity anao,
amin'ny fiainanay manontolo, ka hiasa amin'ny fitiavana tokoa ny finoana izay anananay hijoronay ho vavolombelonao. Omeo ny fahasalamana sy ny tanjaka ny tsiraray avy hitombona bebe kokoa amin'ny fanomponanao. Tompo Andriamanitra io, mivavaka izay ny ankonana tsiraray avy ihany koa. Ianao Andriamanitra ilay loharanom-pahasoavana no angatahanay, androtsaka ny fahasoavanao amin'ny ankonana rehetra izay mahatoky anao. Fa azonay itokiana fa afaka mandresy ny zavatra ratsy rehetra izay rehefa miaraka aminao. Mitondra-bavaka ho an'ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny sany Fjkm izay, mba ho tanora vanina, ho andry ny fiangonana, ho andry ny fianakaviana sy ny firenena ny tanora izay tezaina ao anatin'izany sampana izany. Mitondra-bavaka izay ho an'ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny sampana tanora kristianina, eo amin'ny Foibe, eo amin'ny Sinondaparitany ary Isam-pitandremana. Ianao Tompo no anolo-tsaina, fa fantatray fa izay rehetra kasaina ao aminao dia tanteraka izany. Matoky izay fa ho tanora mpitoro ny filazantsara, ny tanora rehetra ao anatin'izany sampana izany, satria sampana miorina aminao ilay Andriamanitra loharanon'ny fitahiana. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fijerenao ny tanora rehetra, mba hamobe tokoa amin'ny asa izay fanampanirahanao azy. Mitondra-bavaka ho an'ny fiangonana izay ao anatin'izao zava-mitranga eo amin'ny firenena izao, tsy afaka misokatra ny fiangonana, fa ianao kosa nefa Tompo mahay ny zavatra rehetra, matoky izay fa tsy ho levona ny mahafanasy ny tany fiangonana, fa hijoro-pandresy noho ny amin'ny fanohananao, noho ny amin'ny fitarianao ry Jesosy Kristy Tompo izay lohan'ny fiangonanao. Ampaherezo ny mpitandrina rehetra sy ny mpiara-miasa aminy. Ianao no anohana azy, anolo-tsaina, ampahery, ahafahana manaparitaka ny filazantsara amin'ny fomba rehetra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Tsy ho adinonay ny mivavaka ho an'ny firenenay ao anatin'izao fiparitahan'izao valina retina izao indrindra no anehoanao fa manohana anay ianao Tompo, mampiseho ny herinao ianao, ko ankinina aminao ireo izay marary azo ny valana retina koronavirus rehetra. Ianao Tompo Andriamanitra eo no mpanasitrana, dia matoky izay fa mijery azy ireo ianao. Toany ihany koa ny mpitsabo sy ireo mpiara-miasa rehetra, mba ampaherezinao ho arovanao ny amin'izany. Mba ho firenena matahotra ny anaranao hatrany any ny firenena malagasy Tompo, satria avotanao izay noho ny amin'ny fitiavanao. Izany sy izay rehetra mahasoa anay, ka tsy aro voatoa ny vavanay dia ankinonay aminao mba ho tanteraka aminay izany. Ho mariky ny fiombonanay dia mahafaly anay mampiombona izany vavaka izany amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tombany ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay ny saza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka namana anay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana afaka mamarana zao Fanompoam-Pivavahana zao ao amin'ny firana fanampiny ny laharakira fa 2:10 ny andininy voalohany avia torioa Kristy, ary ny andininy faharoa orinitsodrano tsangany isika manao zanira izany. Tanora avia mitsangana mitoria avia ambaranay famonjena
kasay aviavy torio Kristy favoria mitsiki zany ery ka mendrika anao danso metezaka ampirambola very upinotoansikako ritanora o aviavy mitsangana mitoria amaralay famonjena kasay aviavy torio Kristy. Fifaliana ho anay ry havana ny mizara nyty afatra ity ho antsika izay ao anatin'ny corona afatra nalaina tao amin'ny labonne semence tamin'ity herinandro ity afatra makasika ny fijoroany Daniela sy ny namany vavolombelona raha natsipy ny mpanjaka tao anatin'ny laforme rehetra afo izy satria tsy nety ny ankohaka teo amin'ilay tsangam-bato dia olay toriteny la bonne semence hoe Dieu ne les a pas sauvés de la fournaise, il les a sauvés dans la fournaise. Zany hoe navelan'Andriamanitra natsipy izy tao anatin'ilay lafaoro fa tao anaty lafaoro izy ry havana tao anatin'ny lafaoro izy no navotan'Andriamanitra. Ho antsika koa ry havana tsy narovan'Andriamanitra tamin'ny corona isika malagasy anatin'ny corona isika fa anatin'izao corona zao no hoe te hamonjy antsika isan'andro Andriamanitra amin'ny fahorintsika rehetra ary ho anareo izay hoe manana andraikitra fitoriana filazantsara mpitory filazantsara disipla sy ny takizany mahireza torio Kristy sy ny fanafahany. Tanteraka aminareo any nitsodra antononina amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Sika ni tontolo ni tundra savana su isikizai votai sa sivokulu nuidrai ni teso ritanura o avian mitsangana mituria ambaralai fa kasai aviavy torio Kristy. Petraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka mangina isika ry havanao mbola misaotra an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra velona izay te hatanteraka ny finoantsika ho finoana miasa amin'ny fitiavana ho azy irery any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.